qui n'en veut pas d'être fort et sportif à la fois. Grâce à nous, vous pouvez le réaliser. Et oui, on n'attend que vous. Le sportif, la plus grande maison du sport à Madagascar, à bout de flot. Le sportif vous présente alady voalohan'ny volana me taona 2024 amin'ny kafaliana tranoray tompoky tompoky vavy no hitsidena ny tokantranonao amin'izao ariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery hitaterana ireo vaovao ara-panatanjahantena rehetra tamin'ity herinandro ity sy izay nisongadina tamin'izao faran'ny herinandro zao baolina kitra taranja baolina lavalava taranja tenisy eo ihany koa ny aya kickboxing isan'ny resahantsika izany rehetra izany amin'ity alina ity. Etika manomboka ny fotoana ary izao ariva izao dia ny fidina ny tompon-daka ny ligina Lalamanga eo amin'ny baolina kitra tompon-daka ny ligina Lalamanga mialohan'ny fotoana ny LGK Plus rehefa navita ny lalao melohan'ny farany ny alakamisy iteo izany ka tsy azontsony ny isan'ny ety ekipan'ny LGK Plus ity ka dia izy izany no voaositra ho tompon-daka ho an'ny taona 2024. Totosan'ny ekipan'ny LGK Plus ny fanamby batany anarana mahatompon-dakana Lalamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany tamin'ity tompolalaovana 2024 ity na dia teo aza ny feo nandeha tamin'ny hoe naharavan'ny ekipa taorian'ny fialany andarany tamin'ny fifaninana nasionaly farany teo. Mbola voatazon'izy ireo hatrany mantsy ny isa valo nanelanelana azy tamin'ny ekipan'ny SDMA mitana ny laharana faharoa nandritra ny andro fahaenina ambin'ny folo nataon'ny alarbiteo tetsy amin'ny kianjana larbi. Raha naresin'ny ekipan'ny COSPN ny ekipan'ny LGK Plus tamin'io andro fahaenina ambin'ny folo dia voasitra ho tompon-daka avy hatrany. Tsy izay nefa niseho fa voatazon'ny ekipan'ny polisy pirenena ady sahala rain'ireo izy ireo tamin'ny fionan'io. Ny ekipan'ny COSPN mihitsy azo nanokatra nisa teo amin'ny minitra fahavalo amby efapolo tamin'ny alalan'ny Francis. Nampiseho ny maha ekipa vaventy azy indray nefa ny LGK Plus ka nanasahala nisa tamin'ny alalan'ny Dankely 10 minitra tsiravan'ny lalao. Tsy maintsy ny andro ny vokatry ny lalao an'ny SDMA sy ny COSFA indray araka izany izy ireo vao nahafantatra ny nahatompon-daka na tsy azy ireo ny alohan'ny fotoana iafaran'ny fifaninanana. Sentotokana sy afaliana ary ny an'ny mpitantana sy ny mpilalao an'ny LGK Plus rehefa nisarakady sahala aotranoatra ny ekipan'ny Serana-piaramanidina sy ny miaramila satria voaositra ho tompon-daka ihany izy ireo. Ny ady hidirana ao anatin'ny laharana faharoa ka hatramin'ny fahadimy ahafahana miatrika ny poly desasy ahafantarana ny ekipa faharoa isolotena Lalamanga amin'ny fifaninanana nasionaly izany sisa no andrasana ao anatin'ny andro fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo farany. Mariana faresin'ny ekipan'ny Tana Formation tamin'ny isa telo no ohatra ny Uska Foot FC ny alarbiteo nandritra nyity andro fahaenina ambin'ny folo ity. Toraka izany ihany koa ny AS Sabnam dia nandavin'ny ekipan'ny SC Michel tamin'ny isa telo no iray. Ary farany tany Carion dia niondrika tamin'ny isa roa no ohatra nanoloana ny ekipa Mama FC ny ekipan'ny FC Top Dom. Mbola tsy vita moa ny match zany fa mbola misy match roa aizana zany ara efa atao hoe tsara ny vokatra ho an'ny LGK tamin'ity taona ity nefa mbola eto Lalamanga ihany izany hoe mbola ao Madagasikara mbola miandry ny Coupe de Madagascar sy ny Championnat de Madagascar tsika eto mino fa betsaka ny ekipa izay hitako fa hoe tsara amin'izao fotoana izao ary ampiakatra avy ny letan'ny baolina kitra eto Madagasikara mino zay fa ho tsara ny championnat de Madagascar sy Coupe de Madagascar amin'ity fotoana ity. Ny fahitako azy mafimafy ihany le ady teo zany tsy nanaity ho resy koa ny COSPN fa za zany efa nahita efa elaela ihany nahita hoe mendrika ary tena mendrika ny LGK no champion azy za zany mirary ho lasa lavitra ny LGK. Ny fahitana le fahafinana le tournoi aller retour teo zany dia efa ampy tsara mihitsy
hoe préparation le championnat national indro kely fotsiny le hoe lavitra mbola lavitra be zany le fitomboan'le championnat national dikan'izay mila miomana tsara mihitsy na arabia na physique zany na tactique tsy maintsy manao match amical be da be zany. Na zay aloha tena niaidy mafy be tamin'ity championnat ty sady mafy be aloha le manao championnat dia zay faly aloha zay nahazo le championnat dia raha ohatra amin'ny championnat national zay ezaka anao ambonimbony kokoa ny vidinay tamin'ny championnat nalamanga.